tutu zany toetra akambana am'le toetra be ahoana vakiny Tatakotin se tamnon leke. babakotsy aka mitsanganako eo anao manaraka manaraka atao nda miaraka araky izy ao eny tsy mainy nina refa misakany ato ambony dablio wanimda nisy waneo mizana minaraka azavarizana alagabino inarakaratami temilabilami manarakarana iyane miyanarana Isko babakarat mahay nena kakawa jinay malakabino inarakaratami temilabilami manarakarana iyane miyanarana tanang isu 1, 2, 3, 4 agad matay akapu manakabino inarakaratami temilabilami manarakarana iyane miyanarana geografi ati dolmas geografi iza morakisa am geografi lay nuskela ren patung sa kabi udin nundan ram ko maratara kamila beno ko botatat Madagascar iza na sura mai kitau iza non dame ni bobo after jetu sana ko mapat iza wena na mis manazar Madagascar ra venurina ni urafi izrena no tane pas na magi ay ka pindo sana ka mapara rin sa karan ra vendar Madagascar agere na rati jam wen mai ni na reta pa lai na tenar na kiti Wadita ni kuwanuri jana Naraka azabari malakabino inarakaratami temilabilami manarakarana iyane miyanarana abakarat mahal nena kakawa jinay malakabino inarakaratami temilabilami manarakarana iyane miyanarana tanang isu 1, 2, 3, 4 agad matay akapu manakabino inarakaratami temilabilami manarakarana iyane miyanarana Ja, jenera. Zay ny raha ny ngao dia Marakoto ary rakizy malagasy ny lohateny mialatsy ny vetivety aloha fa hijery an'le dossier ankiray aho hoe nakaiza moa le momba an'le IST iny de miverina fa aza miala fa miala tompoko tsy lasa lavitra tsika akory fa ety any andraso ato amin'ity zavatra ity nitserevantsika azy satria efa navoakantsika any le bon ok bon anomboka tsika ka androantsika zany dia hanao kopatratrika tompoko ary miarahaba antsika rehetra amin'izao andro alahady manomboka mafana tokoa ny andro ary tsy afenina fa efa ao anatin'ny printemps amitsika na hoe ina moa filazana zany ny malagasy raha ho an'izay malala dia lazao fa efa tena ao anatin'ny manomboka miakatra 13 14 degré ny température aty aminay ary tsy afenina fa ho anay zany efa manomboka tsezaka ary tena mafana tokoa ary manomboka mahazo aina zany amin'le hafanana bon dimanche hoy madame Bordessa miarahaba ny akamarehetra hoy Menjanary
miarahaba Monsieur Fleury sy ny Ramatoa Tiana Razafiarosoa any amin'jarony zany any amin'ny Madame Limby Bordes efa 16 fa mafana zany Madame Limby aiza mbola ity 27 sy ny 35 ka zao androantsika spécial firmin nangatahany zandriko zay ty iro ty de ho alefako atsika rehetra eo tsika mahita izy de enotsika tsara fa misy dikany ty tonony ty iro ty ary tsara mihitsy ny nangatahany zandry azy zay isorana melo sakambino davara Tena kwae Tiasfena Saira mulo Timaita irarine Fe Jainu fitalia Tadam sarake Andawi fanga Andawi tamatse Tunitanako Rabe surungu Desoratirate Tianau afako Sakandinu Arenselavo Jaya sita Sombungu na wazao Tunitanako Rabe surungu Desaurate Tianau afako Sakandinu Arenselavo Jaya tafita Sombungu na wazao Famia sautana wako Baby tebila amare kombo sifantatse Fia fana kwae Nataka mchana Saira mulo Simaita irarine Jainu fitalia Tetoha pisarake Andawi fanga Andawi tambatse Tunitanako Rabe surungu Desoratirate Yanau namako Sakandinu Arenselavo Jaya tafita Sombungu na wazao Tunitanako Rabe surungu Desauratirate Tianau afako Sakandinu Arenselavo Jaya tafita Sombungu na wazao Jaya mitale Sombungu na wazao Sondaratirate Lugo na wazao
Fitiavala kaluvelura luarano lalina kamiavina awalatini mifiaina lanita. Fitiavala nuliraina avitami Jehova umarashunau teufatajam difasabarana. Fitiavala titikukala arididilehime ituberau amipiananaute. Eny ary fitiavana rano velona hoy le hira zay ary tena marina zay ary tsy afenina fa ny olona tsy manam-pitiavana dia anisan'ny tena matiatoka ao anatin'ny fiainana ary izay indrindra no hitondrako ny tratrasika androany satria misy zavatra tena ohatrany hoe manintona ny saina zany rehefa atao le fijerena ny zavatra mitranga sy ny zavatra miseho. Hoy eo de amin'ny Marakoto teo hoe rakizy malagasy io enara-taratasy vonjeo ny lakilasy somanana ohatrohatran'izay le izy teo ary hiran'eo de amin'ny Marakoto io efa tany amin'ny taona 90 tany any 60 zany tiako tenenina. Tamin'izany izy de efa nanentana tamin'ny hoe mianara. Raha ohatra isika hijeriny hoe takony manahoana ny fitaritana ny malagasy amin'ny fianaran'izany de raha hijeriny fototra isika dia somary tsy hoe somary fa tena hita sy mazava hoe anisan'ny ratsy ary tena tsy mivoatra mihitsy ny toeram-pianarana, ny toerana aloha zany, zany hoe les infrastructures scolaires malgaches. Tena tsy mivoatra ary ao anatin'izany koa ny matériel pédagogique na ny fitaovana fampianarana rehetra. Ny zavatra tsapa de zao, izay ministra rehetra nandalo tao amin'ny fampianarana afa-tsy ny vitsivitsy de tsy nisy na iray ara afa-tsy ny vitsivitsy fa ny ohatra ihany zany teniko zany nefa teneniko ihany satria tsy nisy na iray araka hoe mahantra. Fa lasa mitombo harena tapoka teo ary raha
Manan-karena moa izy ireny dia matetika vao maika mitombo 300 isan-jato ny harenan'izy ireo. Fa le toeram-pampianarana na le fitaovana entina mampianatra ary indrindra fa le mpampianatra malagasy dia midina hatrany mihamahatra. Tsy dia mampagaga ny amin'izao fotoana izao intsony ny mahita mpampianatra lasa mandefitra eo anatrehany mpianatra. Tsy mampagaga ny mahita mpampianatra amin'izao fotoana izao na hatramin'ny eny idiran'izany periode sosialista izany, mahita mpampianatra tafiditra ao anatin'ny risoriso amin'ny fampianarana, amin'ny fanomezana valina fanadinana favorable ho an'ny zanaky ny mpanana na ho an'izy menakavy eo ihany, any amin'ny fampianarana amin'ny fitsarana any ohatra dia hita zany hoe izy menakavy ihany no ohatran'ny hoe tena mahay an'ity fitsarana ity ary izy menakavy ihany no tompony. Any amin'ny ministeran'ny pôlisy any zao dia misy fianakaviana toute une génération dia izy menakavy ihany no ao. Tsy indray mandeha indroa no mivoaka ny skandale momban'ny fanaovana fifaninanana hiditra ao anatin'ny école de magistrature. Inona mahatonga an'io lasa ohatran'ny hoe course olympique na fifaninanana amin'ny jeux olympiques mihitsy na fifaninanana mondial, satria ny mpitsara na ny fitsarana na ny juge na ny magistrat any Madagasikara no tompony laka ary eo ampelantanany ray manontolo ny fiainanao. Tsy misy mpitsara izany hoe hatrany amin'ny tribunal any Madagasikara ary zavatra mahavariana ka hoe mandray any amin'ny 30 millions. Tsy possible zany. Kanefa ny zavatra tena mampitolagaga ny malagasy mitazana azy dia mahita ny train de vie an'ireto mpitsara. Vitsivitsy ihany misy mpitsara zay ny tena manko ao anatin'izany atao hoe komity miandraikitra ny fiainam-pirenena KFP ary président zay ny tenako tao anatin'ny sehatry ny FJKM. Tamin'ny mandalo dia nihady amin'ny kolikoly fa tsy kolikoly no tena napetraka. Tsy nahavita mandahatra amin'ny farany moa zaho satria ny taona 1724 no nandao an'i Madagasikara, izany hoe ny 2017 dia miverina kely tany dia 2018 nandeha mihitsy. Dia tsy vita hatramin'ny farany ny mandat izay tokony natao fa tao anatin'io dia nisy maromaro ny mpitsara niara-niasa tamiko. Vice-présidente, mpanolontsaina sy ny karazany. Ary anisan'ny tolona tena nataonay nihady amin'ny kolikoly. Tsy afaka ny anonona anaran'olona satria sao dia misy animba ny kareran'ireny olona ireny na ohatran'izany manahirana. Fa ny zavatra azoko tenenina
Ireo olona niara-niasa tamiko tao anatin'ny komitin'ny fiainam-pirenena ireo, dia tena hitako fa tena miady na manohitra mihitsy ny kolikoly. Misy mpitsara anankiray zay efa lehibe le rangahy io an, dia izao mihitsy ny teneniny hoe tara-bus hozy izy. Fa miala tsiny fa tara. Izy zany tara eo amin'ny atsasakadiny eo foana rehefa mivory. Tara-bus hozy izy, tara-taxi be tsy andalovan'ny taxi be eto amintsika eto hozy izy. Satria ary amin'ny fibehan'ny FJKM ery Akadivato ery zay no mivory, Akadivato moa izy sa inona ny toerana iny. Dia any izy, ka mosomosy zay izy rangahy zay. Nefa io efa premier grade zany, anisan'ny tena hoe any. Zareo reo premier grade daholo. Ny tiako lazaina dia zao hoe tsy ny mpitsara rehetra na ny juge na ny magistrat rehetra no corrompu. Fa misy indray kosa nefany le fanaovana, je veux dire, la corruption elle existe bel et bien au sein de la justice malgache. Quand on voit les jeunes étoiles montantes, zavatra hitanao, eto dia misy miteny mihitsy hoe feno 4x4 jojopile tokotanin-jareo. Teneniko hoe 30 millions ny FMG ny karamanina mpitsara, tsy possible zany. Dia lasa ihany ny sainao hoe mpitsara dia misy eo tokotaniny an, ny villany an, dia za le villa zany le construction na ie, olona nitezainao ny procureur général ray aman-dreny, ataovy MP raha ohatra tianao alefa. Dia za zany an le ino izy teo, le villa aloha, dia efa hitanao mihitsy hoe farafahakeliny ny construction zao tamin'izany andro. Any amin'ny 10 milliards any. Ary dia tena raitra dia raitra. Ary ny tena mahavalan'anina dia zao, mandeha ny livraison amin'ny entana amin'ireny trano na mpitsara vao amboarina ireny, dia tonga dia livraison cuisine, carreau, meuble, sanitaire, quincaillerie 2000, quincaillerie 2000, meuble sanitaire, ohatrohatran'izany. Gaga ianao. Dia ahoana ary zany? Io tsisy hoe bon de livraison sy miavona na ohatran'izany fa efa vita par téléphone io. Efa sabotsy maraina moa zany. Ery amin'ny sanitaire ery dia mahita ianao mpitsara, procureur, jeriny dosiny izy. Mangila tsofina ianao satria te halala an'le raharaham-pirenena ianao. Dia ny zavatra heninao dia ty zao mètre carré, ty zao mètre carré. Aoka aloha. Ty zao. Aza miala aloha, aza miala vetivety. Ny zavatra heninao dia ty zao mètre carré, ty zao mètre carré. Dia raha mandray zany le boy
Ka ny tena moa efa hatreny eto madinika zany ny client sanifera. Fa tsy sanifera ihany fa misy fournisseur hafa koa. Tena akory tsy midika hoe manao magoy sanifera fa ils assurent le futur. On ne sait jamais. Quincaillerie 2000. Zaïd. Quincaillerie-ny atsimo zany. De ary ambadika ary moa zany ny kiakalipany. Tana lezy! Tabatao, livré ao ny entan'ny Zuzu fa ampigadra antsika ao. Le amin'ny sanifera. Aza matahotra anao madama fa gratuit daholo anao ozy patron. De tsy menatra intsony zany le mpitsara hoe. Le magistrat io zany, le juge io zany, nefa efa mba lehibebe ihany. Tamin'izany moa mbola tsy nisy ny smartphone zany de afaka maka téléphone na mody taraikiraiky eo mijery de mienregistré. Tsy mbola nisy tamin'izany fa mbola le mofo dipaina be reny. De sarotsarotra ihany. Fa rehefa nijerena le izy mitombo, tombo ohatran'ny fanira na champignon. De ny zavatra mitranga am'izao fotoana izao, mbola tanora, mbola tsy mipibolo. Fa any amin'ny parquet any izy no miasa. Ao anatin'ny fitsarana ao izy miasa. Misy boy zay tena nalasaka saina mihitsy. Tapitapika eo le dala. Tonga de Mercedes ny tomobile. Nihazatra mihitsy ny voamasoko. Katikatara anankiray vaovao. Tamin'izany tsy azonao 800 millions. Am'izao izy efa amina milliard mahery. Pour ne pas dire hoe 1 milliard 500, 1 milliard 600. Fa mijery anao mpitsara. Ka manana andraikitra ambony eo amin'ny fitsarana. Raha misy anankidimy, ny anankefatra amindreo farafahakeliny manana SUV anazony vady ary anankiray any zanany. Ary raha mbola tanora moa izy mivady dia bien malaky, oui, Alpha Hirson. Raha mbola tanora izy mivady dia samy manana SUV. Luxe. Izy mivady. Ny trano villa mijolajola. 5 pièces, 6 pièces. Nefa ny ankizy raha misy de misy mbola anankiroa. Ny tokotany tahe tsara sy ny karazany. Misy akakely indray ianao mandalo ato amin'ireto député. Misy amin'ireo député ireo de tena tsy azonao eritreretina mihitsy hoe avaiza raha ny source ny arenany tony olona tony. Nefa vao moalimoaly tony ny voiture d'occasion no tengenana. Zao izy ity to Mercedes, to BM classique. Ny trano milay de milay. Rehefa mijery ianao ka mitazana nataonao ny fanadihadiana. Hay le zavatra. Mifanakaiky am'le dossier ho resantsika rehefa avy eo. Miisaka indray ianao ato anatin'reto ministra. Ray Masivaly de efa manao trano. Mikarakara trano. Trano be. Tany be. Efa taloha. Taloha raha nisy de nisy zany angambany 5 taona lasa. Na 9 taona lasa. Fa
Maka hita aminao ery amin'ny station Total ery Akorondrano. Eo bainina mba abio kely fa 50 000 fotsiny mba nampidiniko amin'io. Mba ataovy boribory mba abio 50 000 dia mba 100 000 rangahy. Amin'izao fotoana izao. Renao fa manao trano honiny. Trano be mihitsy ny trano lery. Miainga honiny ry. Ianona hony. Ry be molotra hony zao. Fa lalàna ianao ary lasa saina ianao hoe fa izay ve zany le antsoina hoe zay ve zany le antsoina hoe république. Zay ve zany le antsoina hoe zanaka mapara. Na hoe mapara where is my ninity. Mapara manko de hoe mapara mainy ny ay. Avy zany ny tena dikan'le hoe mapara. Mivoaka ery ananiny ery tantely afa-drakotra le knaps. Adiniko ary tena adiniko. Tsy ny knaps ihany fa efa nilazaiko ny aro, ny havana, ny pôro. Fa maninona le dia tsy mbola nahita hoe DG ka naharitra plus de 15 ans zany ao anatina société d'État anankiray. Tsy maintsy misy ny turnover. Fa inona loatra ny tena capacité sy fahaizan'le DG io. Olona tsotra aloha izy. Tsy afenina fa mahafinaritra izy. Fa malasa saina. On se pose des questions. Inamovible, intouchable. Kanefany rehefa miaina anao toa misy cocaïne mandehandeha hono mivoaka avy any amin'ny pôro any de travahiana eto Madagasikara de re-expediena avy eo. De teny ianao hoe tsy anjaran'ny pôro zany fa anjaran'ny douane. Justement. Mitatra kely indray ianao ato amin'ireto le douanier, inspecteur, receveur. Tsy azonao vinaniana vola laniny zany amin'ny casino. Ianao zany mba tia manao poker reny ianao. Tena tiako aloha manao poker. Satria c'est un jeu cérébral. Ho an'ny olona tia manao dépense na hoe eny e dépense d'adrénaline satria be loatra l'izy mila dégagena. Ny olona hoe mba mizatra ianao zany migérer stress dia manaova poker fa hitanao fa n'inona ny en face-nao eo de lasa impassible ianao ary vous allez rester toujours placide. Parce que c'est un jeu vraiment très cérébral et je dirais même très sportif. Ça vous apprend à comprendre les autres. Parce que raha ohatra ianao tsy micomprendre ny hafa, tsy afaka no champion mihitsy ianao amin'ny poker. Na ny mimika an'le olona ary de afantarana hoe manana vady tsara io. Na izao na izao. Zany hoe tsy ny moa ny idirantsika. Vola be zany le raha namana amin'ny poker. De rehefa nanady ady ianao de hoe mpiasa ny douane. Trano mijalajala. Tomobile milay de milay. Ny sipa misy de misy. Fiainam-boto. Fiainan-jolahy. Mitatra kely indray ianao. Mitatra birao kely fotsiny ianao. Trésor public malagasy. Auréole. Tsy nisy na iray ary. Afa-tsy Maxence no tadidiko. Tompoko lahy na mbola velona izy tsy fantatro.
ka hoe mpiasan'ny trésor na DG ny trésor ka nahatra fa milala vola tokoa azafady milala vola ary tompony tena tompony de manontany teny ianao hoe mandray ohatrinona moa zany DG na trésor zany fa de mitsefatsefaka mihitsy amin'ny fiainana ny vehivavy ny toka ao ny sasany ankiray zay vadin'olona mihitsy ny tonga de nietiketehany vitany tsy sentiment fa de hitanao zao fa manambady le vehivavy ary olona akaikiny zao fa tsy namenatra an'le rina ka mivadin'le ankiray ray no mahazo valo eo tonga de fa manao trano be banque centrale tiako tenenina am'le ankiray tao indrindra fa administrateur amin'ny banque centrale zany tompona andraikitra ambonimbony amin'ny banque centrale zany azafady tokoa azafady tompon'ny salegy zany banque centrale fa tsy ny trésor public malagasy koa fa voa lesy le facture fa tena enjana be lesy fa maninona raha nitazomilesana ohatran'izao io bainina tsy mivoaka io raha tsy 20%. Oka lesy aza mba atao an'izany bénéfice commune lesy 20%. Nandalo ampelidofra ane lesy io zavatra io fa tsy aniny tsy mainko io bainina raha tsy 20%. Calculena zany ty 20% amin'io efa mahatratra any amin'ny 600 millions. Tena le TVA mihitsy zany hoe ianao sady mandoa TVA zany 20% de mbola miainga koa atratsy 20% ho an'ny GADG ny trésor. De lesy mba négocienao hoe 10% fa samy akama ve lesy ty. Io bainina fa maika fa ahoana manaiky ve lasa tsy manaiky. Ataovy 15%. Ok lesy 15% zany. De ok hozy izy mantsy anao eo. Fa malaina de malaina izy manao an'io. J'ai mis 6 mois tam'izany andro zany vao azoko ny volako. De eritrereto am'izany ary tsy maintsy aterinao am'le raha namana aloha ny 450 millions. Zay vao nisoniaviny le izy. De tonga de alefa zao de zao. Tsy menatra akory. Tsy menatra ary tena ianao zany manenjika appel d'offre de ataonao zay compétitif anao. Tonga avy eo anao mbola bana ny zalahy hoe tsy mivoaka raha tsy miainga avy any ny tam'izay 15% nalohako. Enjana be. Tsy mahamenatra azy mi-invité anao makany an-tranony avy eo. Afa ny vadiny hono ilay edivany nefa tamin'olona ny solika iny. Tsy mahamenatra azy mi-invité anao any an-tranony avy eo. Tsy mbola hitako teto ambonin'ny tany zany hoe salon anankiroa. Ambony de ambany a. De inona lesy ny dikan'io? Arakarak'le vahiny ozy izy. De laha zao ato amin'ny salon luxe ozy. Nankididy mihitsy ny lohako tam'izay tena. Izy sola be ty nankididy a. Zany hoe ny tiako tenenina zany de zao. Hiditra amina zavatra mamaivay manko tsika rehefa avy eo. Tiako tenenina de zao hoe naiza le ianao. Hiditra am-piasam-panjakana. 12 millions le malagasy. Tonton, za tafiditra hiasa amin'ny herinady fa mila mandoa 10 millions. Tonton, za tafiditra
inspektera ao amin'ny anina fa mandoa 6 millions hony. Tonton, za zao. Zany hoe miditra ianao mandoa voly. De rehefa le mandoa voly iny, za tonton hanao concours na hiditra amin'ny école de la magistrature. Fa raha teo afaka hono za de mandoa 80 millions. Inona ho a? Mandoa 80 millions. Tsy ananako aloha le 80 millions. De ndrivo aho tsy mahatoky ny fahaizandre. Tena mahatoky ny fahaizako aho tonton hozy izy fa mino aho fa ataon'rareo reo tsy afaka. Intelo nanalo zany olona zany. Inefatra fahanefany izy nandoa 80 millions. Efa tafakatra 120 tam'izany. Vao afaka. Hoe 200 millions izy angamba am'izao. Ouais. Hiditra polisy. Zaza nitezaiko mihitsy. Fa tsy hanono anarany. Dada! Mila mandoa 15 millions zany. Vao tafiditra. Nampalahelo aho satria za nitondra an'io zanak'olona io nitaizako. De nandoa 15 millions. De afaka. Rakizy malagasy io, minarataratazy, indreo ny lakilasy, sonarangarana, ny ao am-pianarana. Inona moa zany ny antony anarana? Tsisy dikany intsony ny hiran'ny ao dia amin'ny marakoto iny. Rehefa tena atao le coach zany satria efa to te vola. Vola daholo miainga eo zany. Ino tsara anie? Zay niakiky teraka tamin'ny taona 80. Zany hoe nahatratra ny dadabe Tsiranana. De niaina am'izany. Nino nataonareo hozy izy ny ray aman-dreny? Aza mieritreritra lovo zany, miainam-pitoeran'ireo. Fa fianarana. Fianarana. Vao nanomboka niditra ny sosialisma toko miala tsiny mihitsy aho ahy. Tsy hoe raha tiako akory, anisan'ny idéal politikako, ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier de tena hoe nety daholo ny nataony. Raha tsy voatery niakina tamin'ny rery. Tsy hoe raha tiako anisan'ny idéal politikako, Pasteur Andriamanjato, Richard de hoe nety daholo ny ataony. Ray aman-dreny Monja John, misy tsy nety nataon'ireo olona ireo. Ary tena nanimba zavatra. Soa manarangarana hozy izy. Mangarangarana dia ao am-pianarana. Amin'izao fotoan'izao, alehelo. Ny manam-pahaizana, izay tsy manam-bola, lasa mivarotrana madinika, lasa chauffeur taxi, mpanosika sarety, chauffeur-na bus, lasa livreur aty a Frantsa.
lasa livreur aty Frantsa. Ary eo no anisan'ny mahalasa saina an'le zavatra mitranga hoe miala amin'le système le malagasy ary tafita izy tonga aty andafy. Zany hoe ao anatin'le malagasy mihitsy zany le fahitiny ny spirit hoe za rangahy miady ataoko rangahy zay atafita. Tsy miteny hoe ratsy ny asana livreur fa le malagasy intrinsèquement intelligent sady bosseur amin'ny asa zany. Satria ny ankabeazan'ny malagasy eto Paris zany raha hitako, ils font leur travail de livreur fa ils réussissent. Misy koa ny malagasy zay ao anatin'ny sehatry ny informatika, zany hoe tsy miteny hoe le taria am'le livreur tsy mianatra, de le informatika mianatra. Kolikolika zay mihitsy ny teneniko hoe efa nahitsiko kolikoly. Dia mahavita ary lasa lavitra le malagasy ao anatin'ny le atao anatin'le domaine an'le informatika zany. Eo zany ianao ny lasa saina hoe fa ahoana ary zany. De miverina zero ny sainao hoe ny olona tena ao anatin'ny kolikoly mihitsy no lasa ary ny aina atao anatin'ny kolikoly mihitsy no lasa faiseur de morale, MORALE am'izao fotoana zao, am'izao génération, am'izao fotoana zao. Satria maro zany manontany hoe fa ahoana mihitsy mampatonga antsika mahantra Monsieur Fleury. De tena marina de zao, ny saitsika mihitsy aloha ny mahantra. Ary le malagasy tsy vonona intsony raha ny am'izao fotoana zao aloha anaraka ny fivoarana. Kriko ny malagasy mieritreritra hoe de ianao ve ny hampianatra anahy? De ianao ve ny hananatra anahy? Nefa ianao ary zao, nefa ianao ary atako zao. Zay mahatonga anahy miteny hoe alohan'ny andananao hananatra olona de jereo aloha ny mombanao. Est-ce que vous êtes à même de satisfaire le minimum de critères pour établir ou apprendre ou transmettre des valeurs morales auprès des gens? Non. Il y en a pas mal. Et dis tu me vois uno. Rehefa verifienao le izy, io. Mananatra ministre Rianani ery miteny. Ministra zao. Miangavy atsika iova teo an-tsaina tompoko. Miangavy atsika zao. De le olona moa miteraka Premier ministre Rianani ery mananatra faly aho mahita anareo. Cordano hoe kawitry. Premier ministre, filoham-pirenena. Zany hoe le message entre an'le mpitatana sy le tantanana zany tsy mandeha intsony. Satria tsy fiable. Ary tsy viable ary pire hoe douteux. Douteuse, les personnalités en face, c'est monsieur mampianatra. Am'le sehatra zany. Tena gaga ianao tena. Io zany ianao mamaly an'le hoe, hoy sanao tsy an'le olo zay.
Zany zavatra anao tena tezy anankiray mihitsy zany a. Fa ho lazaiko androany a, de no tsara arao satria saotranao aho zany resaka an'izany a. Fa ho lazaiko zay am'lahady aho hoe aiza ny fototry ny fahantrana ao Madagasikara. Ny olona mahitsy, za tena faly a. Tamin'ny andron'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, nommé ministra le mpiara-miasa tamiko tao anatin'izay KFP zay. Komity KFP fandinihana ny fiainam-pirenena. Komity ny fiainam-pirenena KFP. Zany hoe tao anatin'ny sehatry ny fiangonana zany a, io no karazana observateur de lasa ohatran'ny lazain'ny olona hoe manao politika amin'ny fiangonana nefany io zany no manao ny zavatra rehetrarehetra de mampita any amin'ny pasteur Ami hoe zao ny observation hitanay, de pasteur Ami no miteny an'le izy avy eo. À condition ka sahany no miteny an'le satria zavatra teneninay tamin'izany enjakenjana be daholo ary ny zavatra hitanay enjakenjana daholo. Fa zao natsapy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina angambany hoe tena ilaiko ty ramatoa ty. Ary zavatra teneniko aloha, tsy nandraraky ilombian-doha ny fiangonana, n'Andriamanitra ny tompony sy ny KFP zay ramatoa zay, fa juska hatramin'izy niala tao de tsy heninao hoe tratrany risoriso na kolikoly ilay ramatoa. Fiera zany ny tena hoe olona niara-niasa tamin-tena tsy tafiditra tao anatin'ny maimbo. Mpitsara zany tompoko. Mpitsara zany. Zany hoe ny tiako tenena zany hoe tsy ny mpitsara rehetra akory ny ratsy. Fa zao ny tsara zay vitsivitsy ao anatin'le système de mora potehana. Za moa zany tsy fantatro na tena fatrana alika na hoe olona mahitsy, tsy anjarako mitsara ny tenako na hoe za koa ny andeha hizezy teto, fa ny zavatra hitako dia ny fotsy mora lotin'ny mainty. Fa zao koa nefany rehefa miraraka eo amin'ny mainty le loko fotsy de tonga de misongadina. Samy maka saina zany tsika malagasy, samy mieritreritra hoe ny fotsy latsaha mainty tonga de tasy be. Fa ny mainty koa latsaha fotsy de tonga de lasa milay be. Samy mieritreritra tsika amin'izay fotoana izay ary samy mandinika. Satria na amin'ny soratra masina ara de hoy ny soratra masina hoe ny ondro izy le inona izy teo le biby masika zany mitafy hoditranak'ondry. De voafitaka iny ianao. Jereo ihany lalana miangian'le olona aloha. De taiza moa ty olona ty? Inona moa tsika malagasy any mora manao raccourci, mora manadino ny zavatra hoe tiany ny angianan'le zavatra de lasa ohatran'izao adinontsika malagasy zay. Jereo ny fototra ny angiana. Avaiza marina moa ty fleurir Kotomalaly ty? Inona moa tena nataon'le bande? Manadiady aloha. Ty bandy ty tokoa ve tena nanao asa soa tokoa hatramin'izay? Ty bandy ty tokoa ve tena mba nianatra zany e? Sarotra anie ny manadiady an'izany. Ty bandy ty ve tsy fatana jilambo tery ananana tery e? Tsy sarotra zany. Eo anao mandinika tena namorona an'ity olo ity io. Ho idealiko ay fatana alika. Aza variana amin'ny zavatra tenenin'ny olona anao. Fa mandinilo. Ozy izy le mpampianatra zay hoe resaka journalisme io zany no
ianarana. Dia vao voalohany mihitsy izy tonga dia miteny hoe ireto ny kritera 4 ahafahanao mahafantatra hoe fiable ny source-anao. Izy aloha le manome vaovao anao. Et vous allez définir aussi. Vous allez faire une investigation sur la personne, oui, c'est qui. Après, il faut savoir d'où vient la source de l'information que la personne venait de vous transmettre. Deuxième point, j'ai aussi. Fait-elle? Quel est l'intérêt de la personne qui transmet l'information ou le renseignement à vous? Qu'est-ce que ça aura comme répercussion une fois publié? Est-ce que ça représente l'intérêt général ou l'intérêt d'un groupe ou l'intérêt de la personne qui vous a transmise l'information ou le renseignement? Qui est? Quel est l'intérêt? D'où vient la source? Et quelle en est la répercussion? À partir de ça, ils ont été manipulés. Manipulation dolka ity hevitra ity. Zay mahatonga nanapa-kevitra eto amin'ity zavatra ity. Alohan'ny nanaovako an'ity dia marteleko nampidiriko tsara tao anatin'ny sainareo hoe ifleurira Kotomalala tompoko tsy intéressé amina place politika any Madagasikara zany. Tant que tsy manao an'izay déclaration zay ianao amin'ny zavatra zay ataonao satria any amin'ilay voalohany izy. Faharoa, le point 2, quel est l'intérêt de la personne qui vous a transmise l'information ou le renseignement en question? Ben, l'intérêt de la personne, c'est qu'il est intéressé pour une place politique plus tard à Madagascar. L'intérêt de Florida Kotomalala, on m'a posé la question hier, c'est pour le mieux vivre malgache, là où il y a moins de corruption. De là à éradiquer la corruption à Madagascar, c'est pas possible. Efa nilazaiko nareo fa raha zany tonga filoham-pirenena zany dia fotonareo, adalanareo. Dia zay mitrango eo mitrango. Zay zany zay zavatra nomeny zay ary nizaraiko ho anareo. Inona zany le tena fototry le fahantrana ao Madagasikara na ho antsika malagasy? Tsotra be ny valiny. Le système est gangréné, est en phase de métastase de corruption. Ça n'est irréversible jamais, sauf révolution. Voilà. Marina ny tenin'Ingaly Boykely, adiniko foana ny anaran'izy iny hoe c'est un problème systémique. Et néanmoins, bon, si c'est comme ça, un problème systémique, il faut qu'il y ait une grande révolution et qu'un semblant dictateur soit introduit, du moins dirige le pays plus tard pour qu'il mette les points sur les i sur l'ensemble du système en question et que lui-même est incorruptible. Soit incorruptible. Autrement, il ne faut pas rêver. Il faudra un Paul Kagame à Madagascar. Bien évidemment, actuellement, il n'y a que 3 personnes qui sont en vue. Manoufonofotony ny ambiny. Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana et Rajaonarmapiana. Retelireo
Zany ady zany epsilon zany. À la limite mety havita performance tsara pasteur Mayol. Oui, stade moribond. Atao public le intervention reo olona. Io tsika zany hoe de miteny any ninao zany hoe monsieur Fleury mieux ihany ny eo. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à faire une révolution. C'est-à-dire changer carrément le système et même les personnages, les personnalités politiques pour diriger le pays. Mais vous ne faites rien. On n'a pas l'attitude, on n'a pas l'esprit révolutionnaire. Je ne peux rien faire, c'est pas mon rôle de vous amener, d'inviter les gens, de pousser les gens de descendre sur la place de 13 mai. Non. C'est rôle là que j'aime. J'aime là, j'aime non, mais il y a les non, les faits. Les faits et leurs conséquences. C'est tout. Je ne viens pas ici pour jouer le rôle d'un politicien. Je viens ici pour son intistion, ma panine la clouche. Et ma tête qui revient dans la deuxième diative, on tabatab. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est ça les situations globales, là. Ratsy. Laza moa naran'le raha namaniny mba mekelany de laza tsisy satria no fialonana fotsiny hoe le bandy zany ohatrany hoe tambambavohatra ohatrany tsy de manana lokony tsara hoe bogany ohatran'izany de négligena le hevitry le bandy. Pourtant tena zay mihitsy le tena fon'le problème systémique io. Efa ganga le systémique amin'izy miala tsiny alaza. Tsy le hoe la manière d'administrer na le lalàna na ny karazany fa lasa système les corruptions. Voilà, Mohamed Rache. Zany ny mivendra. Ianao behivavy io mba inona ny vitanao mitabataba ato fotsiny. Averinao fa moramora angamba mamoaka an'izany hevitra zany. Raim-panasana mandry vazo. Moramora mamoaka an'izany hevitra zany. Mba manana an'izany hevitra zany ianao. Zany le olona tsisy saina manko zany. Ny vendrana zany de misongadina eny foana ny vendrana hoe any amin'ny zavatra tsy manodidina otsorina. Ka izay izy hoe miteny le efa presque eny taona. Vao sambotra teny Analakely le bandy manao révolution. Mba cause raha nisy ny teny. Mba cause raha nisy ny teny. Ohatran'ny faly ara le candidat concurrent hoe nina nitady kirarona. Zay mahatonga antsika amiteny hoe le ny toe-tsaina manko raha tsy mahazo saoka kely iny le mandeha tsy miova. Tsy miova. Ary avany amin'le leader d'opinion et de mouvement no iangano io zavatra io. Sy raha namana niaraka niresaka tamiko tamin'ny marche teo voateo. De ozy izy hoe c'est une bonne idée ozy izy. Non, ça ne doit pas s'arrêter tout simplement au niveau de l'idée. Il faut mettre en place une vision rassembleur, une dynamique gagnante. Et quand ça commence à prendre voix, eo le malagasy vao manaraka. Eo izy vao mijery izy aloha malagasy tsy manana vision lointaine. Ohatran'ny hoe européenne na ireto pays scandinave reto, na reto pays takany hoe Suède, Finlande, ino dizy teo Norvège sy ny karazany reto. Reo manko no tena enjana reo. Mody tsy miteniteny fa enjana be le vahoaka. Tsy mba ohatran'ireo le malagasy fa miandry zavatra mandeha. Leo Paulina ka. Leo Paulina distance. De rehefa manomboka miainga ho izy takan'izao ataontsika izao za fa tamin'ny 2020 no niteny hoe
Emmanuel Macron sera réélu et sa réélection ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est que nous voulons avoir des manières de fa zao ale izy, ça commence à prendre. Dia manomboka miantso le malagasy hoe inona no tokony atao, ahoana an'izao, ahoana an'izao. Fa tamin'izaho nanao appel aho a, dia mezan-dralahy. Mery le rono. Dia zao le ça commence à prendre aho a. Dia izy indray no hoe zay zao. Zay mihitsy ao le phénomène na le psychologie sociale de masse. Psychologie de masse. Na ny vazaha raha manao an'io koa, dia rehefa manomboka hitany hoe hiaingo ity zavatra ity, dia izy miditra ao anatin'ilay locomotive ao, dia eo amin'izay izy no manampy anao. Dikan'izany ao tsy tokony ho kivitsika. Zavatra ataontsika. Tsy resaka marsa na ny resaka ay a, fa resaka zavatra hafa. Zay efa misy zavatra manomboka moa zany ny gestation na ny bourgeonnement zany zavatra zany. Fa aleo angamba tsy ho zaraina eto, fa manaraka soi-disant enfantin, hystérique, égocentrique. Karapoka sarim-bilany aza vokatry ny fiakaran'ny PPM tsy vitantsika. Oui, zay le izy. Dia eo zany le zavatra mitranga hoe déjà nous n'avons pas l'esprit révolutionnaire. Dia hitentsika zany hoe mais on est courageux, on n'est pas téméraire ohatran'izany. Oui, d'accord. Fa ny olona rangahy raha hoe ny paosiny mihitsy ny voakitikitika, ny pouvoir d'achat ny voakitikitika satria manana problème izy aveo par rapport amin'ny zanany, hitondra ny zanany vacances, ray masovaly dia tonga any an-dalambe. Ray masovaly. Maromaro nareo no mipetraka aty an-tafy manaraka anahy, mahita an'izany hoe tonga dia midina ny olona. Malagasy, izay no mahatonga mpitondra fanjakana tsy matahotra vahoaka ary anisan'ny source atongavana amin'izany atao hoe fahantrana any amin'ny firenena takan'i Madagasikara. Dia azagaga tsika menakavy raha ohatra mahantra le firenena satria il y a trop de laisser aller. Ka raha ohatra ianao te hiainga zany dia cherchereo e. Cherchereo ozy izy firme. Tsy midika hoe raha mangataka ny revendiquer-nao hoe miakatra amin'ny vidim-piainana. Zay koa manko no tena mahenjana angidany e. Lasa système zany koa le hoe raha vao mirevendiquer dia mahatonga olona maromaro dia manonga mpanjakana. Kalika matahotra vahoaka le fanjakana raha vao misy le fidinana zay. Izy anao voateo anao ny teny hoe tsy matahotra vahoaka le fanjakana. Oui, tsy matahotra vahoaka le fanjakana satria apoaka amin'ny fanjakana ny basy dia efa misitrika zalahy. Zay le izy. Fa par contre rehefa manomboka le botsona ohatran'ny carbonetra izy, eo amin'izay no matahotra ny fanjakana. Fa ny ratsy amin'ilay izy dia zao, raha vao manomboka bekile, ny gasy zany, raha vao mahita izy chiffre izy zany, mahita hoe BDP izy, dia mandeha any amin'ny tentation, ratsy izy hoe hanonga-mpanjakana. Mahafantatrareo ve fa olona 2500, 3000 personnes dia manonga-mpanjakana ao Madagasikara? Oui. Raha Masabomanga, oui. Ka eo zany mila fandinihana tsara hoe ahoana marina moa ty olona misy mifirapy ty. Na izaho rapidiro amin'izay sivan'izay. Fa tsy hoe ny olona any ambadika any ohatra zany, ampidiro ahoana marina moa ty fleury ity e. Ahoana ty olona ity e. Tena averiko aminao maromaro na. Non, aoka zany hoany fa cherchereo zay. Mas amanhã é que
quê. Alô, paródia, é no nosso quê. Sereu, sempre sereu, não serei, sereu. Sereu, sempre sereu, não serei, sereu. Sempre seu, sempre você não, sempre seu. Sempre seu, sempre você não, sempre seu. Asa manhã que amaravan, asa manhã que amaravan. Anomera tono masara no, anomera tono masara no. Asa manhã que amaravan, asa manhã que amaravan. Alô paródia é no nosso quê. Alô paródia é no nosso quê. Então para paraneto, só se tic pele frappeu e asa manek ambarafando diz que no char. Se que siga de vanti mudo mavu panawani we. Se que siga de vanti mudo mavu panawani we. Se que siga de vanti mudo mavu panawani we. Não sei. Ny artista rehefa vakivava tamin'izany andro efa elaela hirany firma io keketsiaka ozy izy mavandivandy marovandy olo maro manao vandivandy olo mavo manao an'io e soa tao tsy mety very ny Zanahary mamaly an'io Sara misoma
loatra amin'ny mandia, indrindra amin'ny raha ohatran'izany tena sady manetanetana no tsy afenina fa tsaratsara e. Bon, hiditra amin'ny votoatin-kevitra anankiray tsika, hiditra amin'ny votoatin-kevitra anankiray tsika le hoe ato amin'ny anona moa izy dia hoe volamena sa vola omena. Andaso aloha ny hidikely amin'ity. Nasoriko le akanjo bava ohatran'ny mafana, tsy afenina ry olona fa tena efa manomboka mafana. Volamena sa vola omena? Zao raha mba misy fitondram-panjakana mihaino ao sy maheno dia raisa ilay tompoko ny adidy sy andraikitra. Ampita zavatra anankiray aloha satria nangatahan'ny olona tany La Réunion ty zavatra ty hoe mba jereo kely re tompoko ny alafon'ny frais d'avion entre Madagascar sy La Réunion. Fa raha taloha izy 200, amin'izao fotoan'izao zany lasa 700 € ny mandeha Madagascar sy La Réunion satria efa ny compagnie Austral rery sisany ao zany amin'izany fanontaniana zany sy izany doléance zany dia mivantana tanteraka any amin'ny ministra Ranjatoelina. Satria nisy teny zay nataony Andriamatoa Ratsirahonana, zay ne mahatonga ty émission antsika ty hoe émission vivante e. Tsisy vakiroaka hoy le rahalahy zay Hossein, zany hoe tsisy brouillon ary tsisy le brouillon ty notenenina manko dia hoe préparation zany ohatran'izany. Fa ity teny Ratsirahonana ity no engatsika fa amin'ny maha-tsisy préparation azy dia hoenotsika hatramin'ny farany le izy dia rehefa tonga le izy dia teneniko anareo izay le engatsika. Soara eo amin'ny fitondrana na 2024 ity no voalohany tato anatiny 2024 nipetrahany filoha Rajoelina teo amin'ny fitondrana ka hatramin'ny ity taona 2024 ity no voalohany tato anatiny 20 taona nisy antoko no tsy nanana ministra tao anatin'ny gouvernemanta ny Avy na dia isany nametraka ny fitondrana Rajoelina tamin'ny 2024 azy ho ny filoha nasionaly ny Norbert Lala Ratsirahonana androany. Fantatra ihany miala helitsika rehefa ohatra ka niara nivory tany rehetrarehetra tany. Ahoana tsika Avy ity tsy mba manana ministra? Nefa toa niaraka teo Arenao anisan'ny niaraka teo. Tenitsy moa tany am-bositra ary averiko eto. Ho ia hoe tsy nifananana ministra ao anaty gouvernemanta no andravako ny fihavanana amin'Andriamatoa Rajoelina mandritra ny 20 taona. Ny Avy ngamba no atoko politika niaraka tamin'ny ela indrindra tamin'izany fanaovana politika izany. Nanoana azy tamin'izy nilataka be ny tanàna, mbola manoana azy hatramin'ny fifidianana tamin'ny 2024 teo. Dia ohatrany menimeny ihany tsika hoe fa ahoana tsika tsy mahazo ministra nefa tsika nanana ministra foana hatramin'izay. Azo lazaina hoe raha ohatra ka 20 taona angamba ny farafahakeliny nandritra ny 20 taona ny Avy nanana ministra tao anaty gouvernemanta foana. Nambarany Norbert Lala Ratsirahonana tamin'ny fomba ofisialy androany anefa ny mbola fiarahany antoka Avy amin'ny filoham-pirenena satria nahazo ministra roa tao anatin'ny gouvernemanta napetraka ny 20 Martsa lasa teo hoy izy ny antoko Avy. Ngamba nga président le resaky tsika ireny. Fisy Norbert Lala Ratsirahonana nefa fa manakina hatrany ny Avy raha misy ny fomba fitantanana tsy mifanaraka amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny Avy. Io tsika manomboka mihaino zany satria tadidiko amin'izay le izy dia raiso eno tsara satria eo ny andian'le resaka zany.
volamena sa vola omena. Foto-kevitra ijorotsika masy defa mazava rehefa zavaiko foana aminareo. Teny hoe fanjakana tsara tatana. Zany hoe fanjakana tsy misy mpangalaza, tsisy mpanao kolikoly, tsisy mpanao tsindy azo lena, fa fanjakana ohatrany hoe entin'ny ray aman-dreny izay mahalala ny tokony atao. Zany averiko tsara satria tiako be zay farapo zay engatsika hoe tsy maintsy misy zavatra engana manko, ary aleo zavatra hoe misy fototra ny engana dia afahantsika mitondra an'le izy hoe ay ve zany le izy ao enotra. Teny hoe fanjakana tsara tatana. Zany hoe fanjakana tsy misy mpangalaza, tsisy mpanao kolikoly, tsisy mpanao tsindy azo lena, fa fanjakana ohatrany hoe entin'ny ray aman-dreny izay mahalala ny tokony atao any tokantrano. Totsika masy defa mazava rehefa zavaiko foana aminareo. Teny hoe fanjakana tsara tatana. Zany hoe fanjakana tsy misy mpangalaza, tsisy mpanao kolikoly, tsisy mpanao tsindy azo lena, fa fanjakana ohatrany hoe entin'ny ray aman-dreny izay mahalala ny tokony atao. Teny hoe fanjakana tsara tatana. Zany hoe fanjakana tsy misy mpangalaza, tsisy mpanao kolikoly, tsisy mpanao tsindy azo lena, fa fanjakana ohatrany hoe entin'ny ray aman-dreny izay mahalala ny tokony atao. Teny hoe fanjakana tsara tatana. Zay teny hoe fanjakana tsara tatana. Zany hoe raha dinihana zany zay tenin'ny ray aman-dreny Ratsirahona am'izay. Zao aloha e. Samy hafa satria itony Ratsirahonana itony de mbola ao anatin'le génération hoe na de zandriny ary izy, nakatahaka an'ireo zokiny. Génération Albert Zafy, Monja John, indrindrindrindra Richard, Andriamanjato, Mahitsona, Andriamanjato, Manandafy Rakotondrindra, Germain Dilio Lynx, Ratsiraka Didier. Mbola tao anatin'izany génération zany izy, hainy tsara le hoe politika. Ary aloha izy miteny hoe 15 ans de relation ozy izy. Ny tsy fananana ministra de tsy midika hoe anampitehako ny fifandraisako amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. C'est comme s'il était en train de mettre un gros couteau dans la plaie. Et ce message est destiné aux jeunes apprentis politiciens niajo andrianay narivelo. Tsy hainy lahy lesy izy mampetraha lahy tsara. Tsy hoe raha tsy manana ministra lahy zay raha le ty tsy nanana. Petraka zay fa tsy zany nentinay anaovana taim-bava ery amin'ny place publique ery. Zay ny dikan'izay zay teny zay. C'est destiné pour quelqu'un de précis. Nefa mivao il y a 3 mois izy miteny hoe ohatrany tsy mety a. Fa ny olona mahay politika tompoko ary tompon-daka amin'izany atao hoe politika dia voalohany indrindra ny zavatra tenenina androany dia manana effet latent. Ahoana ny fomba ialako amin'iny rapitro raha mitsimbadika le zavatra. Ary eo mahasamy hafa ny hoe tena mpanao politika ary tena mahay an'le zavatra de manière noble na de manière machiavélique fa tsy de manière maladroite. Ato amin'ny Ratsirahonana zany tsy hoe andoka azy a, fantatrareo tsara fa zay mianaka tsy mifanaraka. C'est noble. Ato amin'ny Andriamatoa niajo c'est maladroit. Ianao tao nandritsy ny telo taona tsy nikôzy ianao. Ity olo ity nandritsy ny telo taona tsy tao anatin'le fitondrana. Ohatrany tsy mety ozy a. Nivoy an'iny daholo rehetrarehetra hoe Ratsirahonana ohatran'izao. De nangina izy après.
Ohatran'le fitondrana ozy izy le zavatra noteneniko fa mbola nisy an'ity ozy izy noteneniko e. Io zany lasa hoe le politika atao amin'le ankiray kategoria ambony, atao amin'le ankiray kategoria ambany. De ahafahako mampiseho anareo aloha zay, parenthèse zay, tsy introduction akory zay, ahafahana mampiseho hoe dans quelle catégorie de politiciens se trouvent les troisième, les MMM zany, qui se targue hoe zay manana mera, zay manana député. Ry Ratsirahonana hoe foutaise. Tu es trop bébé pour faire de la haute politique indépendante. Zany mihitsy ny dika zany hoe tu es trop bébé pour faire de la haute politique. Io zany le zany. Mandeha am'izay le dynamique. De jereo am'izay le phénomène latent. Am'le tian'le ray aman-dreny apetraka hoe tandray moi. Satria tary aloha tary izy ny teny hoe ohatrany tsy mety a. De miteny izy hoe tsy raha menao plasy anankiroa akory zay. De midika hoe voafolakao a. Zany hoe mbola mampidera ny force-ny any zany izy hoe enao ne raha tsisy anay potika ianao e. Fa bon miaraka tsika noho ny fihavanana ary ny fanampitsika. Kaiky lazany a. Ao anatin'izany zavatra zany misy non-dit positif, mais qui pourrait être négatif demain. Ça dépend de la situation d'évolution, de la situation, de la progression, de la situation, le comportement de Andrajal vis-à-vis de Ratsirahonana, le respect entre les deux personnes. C'est là où la politique est un phénomène dynamique. Un apprenti politicien comme ohatran'ny niajo an'ireny anaty velona, s'abstenir ozy ny teny vazaha. Tu es par le fait du hasard. C'est moi que mahatonga raha miteny olona hoe bon, Ratsirahonana zao attendez moi. Azafady a, tsy raha miteny an Ratsirahonana hoe zao, na izao, de manala ny valeur, haute valeur du savoir faire politique de Ratsirahonana. Azafady, je n'aurai jamais aucune prétention à être meilleur que Ratsirahonana en politique. Jamais. Et eo le isin'le humilité, zay tsy ananan'ilay ajo. Andriana inarivelo hoe za ty ne raha manao an'ity zesty ity. De mikitiky olo latsy fotsiny Ratsirahonana, ngia Andry Rajoelina la mafiloam-pirenena azy, de ridicule. De lasa ridicule là. Eh bien, c'est le cas actuellement. Vous avez démissionné du gouvernement, mais finalement, votre départ a été souhaité et vous êtes rentré dans la gueule du loup, dans le piège qui était tendu par moi-même, Fleury-Loup, déjà. On t'a poussé vers la sortie, mon vieux. Et tu n'as pas compris, tu n'as point compris. C'est là où on se dit que tu es maladroit, que tu n'es qu'un apprenti politicien. Et voilà la réponse du berger à la bergère. Est-ce que le président, il avait besoin de te répondre? C'est M. Ratsirahonana qui vous répond actuellement. Et il a pu bénéficier de 2 ministères. Et qui ne sont pas 2 ministères négligeables. Mieux même que le tien. Et bien voilà, quand on est maladroit, le résultat est tout de suite cash. Izany tsy manira zany ministère mine zany e. Rakoto malala ninazy azy. Aza miady vitana amin'ny rakoto malala zany ao fa very ianao. Rakoto malala Olivier no teneniko zany fa tsy Fleury a. Zay mahatonga ny hoe ny olona ohatran'ry pasteur Andriamanjato reny, ny olona ohatran'ry Manandafy Rakotondriny reny, ny olona ohatran'ry Lenksa reny, ry Monja John ray aman-dreny reny, ry Albert Zafy, ry Ratsiraka Didier, ry Ratsirahonana Norbert. Tandreny le stade.
tandremo le stady tsy afaka anao miandrasa ingaratsiraona ny Norbert tena arao tsara ny parcours-ny fa tena nahandro tatana izy eto am'izay alahy metsika ry Norbert fa tena mbola nitsindriny zany pasteur Andriamandrato zany izy mbola nisy koa zany Guy Wilira Zanamasy zany fa de isa moa ianao Andriamatoa nihajo Andriana Narvelo miohatra am'izany atao hoe Ranjeva Raymond miohatra am'izany atao hoe Ratsiraonana Norbert raha mbola ao Antananarivo sur l'échiquier politique d'Antananarivo miohatra am'izany atao hoe izy dizy teo Ravalomanana Marc un coup de chiquenaude. Ces gens-là, ils se réunissent et vous êtes terminés. Terminés de chez terminés. C'est que l'on vient à venir, la politique, c'est un phénomène dynamique, donc ça bouge tout le temps. Peut-être que demain, mais tout ça, tant que ça n'est pas, je ne pourrai jamais dépasser les niveaux politiques de Ratsiraonana, de Ramakavelo Kumbolayao, Marc Ravalomanana, Ranjeva Raymond, etc., etc. Miandro ny ora koa. Eto kosa miainga am'izay satria efa nahazo tsodrano tam'le ololehibe, zay io zavatra io rahalahy. No, Antananarivo Hery Zafimaleo, Betsileo, Ipitsa, Azafangaro zany. Rary zany hoe takany hoe manandafy Rakotondrina persa teto Antananarivo zany, rary zany. Eny tsy maninona Hery Zafimaleo, tsy maninona ndao ekeo. Tsy maninona. Ok, Ipitsa. Fa tant que mbola eo reo olona reo, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. T'as-tu zay. Ça s'intéressait à ma politique, donc je peux dire merde à Ratsiraonana. Comme je peux lui dire félicitations. Et là, aujourd'hui, je dis félicitations, monsieur Ratsiraonana. Raha inonareo, fa tena mba tiako le frapanao teo, de averiko indray hoe, mba teneny matetitetika moa zany le izy, satria nareo zany am'izao fotoana zao ny lasa balizy. Tavaiko foana aminareo, teny hoe fanjakana tsara tatana. Zany hoe fanjakana tsy misy mpangalatra, tsy misy mpanao kolikoly. Zay. Fanjakana tsara tatana, tsy misy mpangalatra, tsy misy mpanao kolikoly. Les parenthèses sont fermées. Allons au vif du sujet. Fanjakana tsara tatana, tsy misy mpanao kolikoly. Fanontaniana iray mipetraka dia zao hoe misy ve zany am'izao fotoana izao? Dia alefaso ny valim-panontanianareo. Fa mino fa à 1000%, vous allez tout de suite dire hoe non. Misy fanjakana tsara tatana avy eo. Zafady, misy fanjakana tsy manao kolikoly ve eo? Misy fanjakana tsy mpangalatra avy eo? Je fais un sondage. Répondez très vite oui. Oui na non. Raha miteny anao oui dia tsisy zany. Raha miteny anao oui dia sady mandraso hoe misy fanjakana tsara tatana avy eo dia ianao miteny hoe non. Amin'ny fanontaniana voalohany zany. Dia ataonao hoe un, non. Misy fanjakana tsy mpanao kolikoly ve eo? Non. Misy fanjakana tsisy mpangalatra avy eo? Non. Nenahy aloha zay, fa c'est à vous de répondre aussi. Où est-ce que moi je veux en venir? Zao hein. Tamin'iny herinandro iny dia au moins zaitsika inefatra, indimy. Ohatran'ny hoe karazany hoe manao harcèlement mihitsy tsika. Satria matetitetika misy fanjakana tokoa ve ao? Azo ovaina aloha gagonao va le fanontaniana? Azafady tompoko. Le zao satria ny olona tsy hamaly anao gagonao va. De zao atao amin'ny YouTube zany. Nangataka tsika.
hoe maninona resaka volamena sy vola omena no resaka eto manko. Ireto karazan'olona malagasy manila karana dia jamais vokatsy amin'le hoe hoan-tête. Tsy hoe fiarovana an'ireto malagasy manao ny tsy mety no tanjona eto. Nahitako loza manko le resaka Raisa iny. Fa aleo le zazavavy tsara tarehy farany iny zany no tenenitsika. Raimasivalo. De mba modina avoaka le karana tamin'ny Majanga zany mba hisian'ny équilibre angambany. Nefa karana tsy mpindina ohatran'izao de vita. Raimasivalo zany raha vao gasy mihitsy mivoaka. Raimasivalo hitanao ery amin'ny gazety ery, la gazette de la grande île, gasy. Mivoaka ary le IST liste avy any amin'ny ministèran'ny intérieur no mamoaka an'ireny. Mivoaka ny lista an'ireto olona tratran'ny interdiction de sortie de territoire c'est avy any amin'ny intérieur no mamoaka azy. Par pur et simple hasard, on ne sait pas pourquoi et comment, même si on a les réponses. Efa tsisy ohatrony reo olona reo. Le voalaza amin'le anankidimy. Efa pio efa lasa. Impiry ny fandaharana andao sahiny nangataka eo, monsieur le ministre de la sécurité publique. Fa maninona mbola tsy mivoaka amin'ny page-nareo na amin'ny compte-nareo polisy hoe io nga Zouzou numéro 5 amin'le IST activement recherché no rapport mandeha any amin'ny gouvernement sy mandeha makany amin'ny présidence. Activement recherché. Jamais Zouzou il a eu le temps de se tailler. C'est comme si on lui aurait donné l'espoir, l'occasion, l'opportunité de partir, de se tailler, de prendre sa tangente. C'est vont vous avani niesti. SN. Comme si on lui avait donné l'opportunité, l'occasion, la chance, le privilège de partir, de se tailler, de prendre sa tangente. Faut comme ça des IST. C'est bon, faut qu'on IST. Bravo, ministère en police. Bravo, ministère en intérieur. Fa tena merci là sen. Fa 5, azafady. Men en police de frontière. Ny paf zany. De inona misy orakotra malala business enjana be io. Enjana be io amina milliard io. Ay, tonga de mazava zany. Police de l'aéroport. De roi indray misy roi indray ao. Douane. Zay mi-exécuté fotsiny. Lasa le matana. Voafaky moaly nareo nahita tamin'ny Zoma, sasabotsy la une. Moaly sabotsy la une amin'ny midi, 4 milliards amina loha. Fangavo iny ihany lasa e. Tanao bainina mipaka ambany eo sosy.
On a réclamé, on a fait plusieurs doléances. Efa maninona ny tsy placardenareo, maninona ny tsy affiche-nareo amin'ny sitanareo. Et nous zany le bois de Montoz izy ny fitenenana ny azon-damosika. Non n'est pas ozy ny ai ary fidira manandray be zay. Tsy mivoaka io. Moi, je sais que je suis haï par le ministre de la police, de la sécurité publique. Satria mamaky batsirana an'le business. Mbola misy koa ny olona hoe samborona dia avoaka. Ary samy mihinana eo daholo na ny polisy na ny parquet. Misy an'izany victime ny tena fisamborana zany dia hoe zay ilay samborona fotsiny dia mipotsaka zay avy eo. Zay indray zany nouvelle forme anakidinapinina. Combine entre ny autorité publique judiciaire sy ny autorité enquêteur enquêtrice. Tsy haiko intsony ny filaza azy. Fanina raha teo ao anatin'izany. Efa fotoana finanankanina zao. Amin'ny firy zao aty aminay. Efa amin'ny telo sasany mbola tsy misakafo raha koto malala. Ny fitiavana anareo. Inona ny dikan'izany rehetra zany e? Nalina be le ministra raha ray Masivady dia hanotrahany. Tapitapika lasa bogosy milay be, miainga be ny Wendclens. Au courant an'izany ve ny pouvoir central? La haute décision. Zay ny mahatonga an'le olona kivy tena mbola reconduire zalahy le mety tahibe zany a. Mialatsiny amin'le fitenenana to ka rifonako tanteraka mihitsy. Mais c'est le mot, ces deux mots, ces trois mots-là. Deux mots que TB qui sont appropriés. Na hoe grave be zany. Avela aloha hitsoka an'le rony. Dia atao amin'le hoe kitihana zany le hoe tentative de fuite nanampianan'ny Ngia et du Bois de Rose. Nitondrana an'izy ary amin'ny fitsarana. Tsy afaka miala intsony le fitsarana satria efa baika avy any amin'ny présidence mihitsy non. Ataovy ny ankety. Tsy azo kitihana mihitsy le resaka volamena ao anatin'ny ankety aloha hatramin'izao. Kanefa mipotsaka ihany resy-bande rehetra riny ny tena debe. Cerveau. Ka raha vao voakitika ny cerveau koa tsy anaiky. Fa avoaka ny daholo ny avera hoe laisa andray raha vao misamotra eo dia avoaka daholo hoe iza ny tena mpinana. Zay tsy maintsy samborana aingana ny ray sa. Satria sady avoaka ny ray sa eto marina. Difotra tsika menakavy. Raha ny prison izy nomoko azy ataotsika mahita ny Jacob. Dia zao mangina tanteraka ray sa. Mangina tanteraka. Za tsy miteny hoe madio zato isan-jato ray sa. Fa au moins aloha nisy an'izay bomby zay tazomin'ny ray sa hoe reto aby ny tena mpinana. Dia tsy maintsy nampidirinainga ny ray sa hoe tena atao mihina ny tady kirarony io ampanginana io. Fa maty eto tsika menakavy. Misy lanceur d'alerte moa nahita hoe misy vola amin'ny carton nentina avy aty ambadika. Fa malheureusement le sary tarabe tsy nahazo an'le sary lera namana. Tiako tenenina hoe ity resaka volamena ity zany dia zao. Jereo ny fa ny any amin'ny opposition raha ny tsy mikozy an'io. Misy omerta automatique zany. Omerta manko dia hoe tonga dia silence automatique. Satria zao ny antony. Lasa aloha vetivety fotsiny. Oui. Misy omerta automatique zany izy natasito. Tonga dia sady tsy mikozy. Ary ny tena grave ara misy olona mihitsy. Manao antony fandarany tony miaro ny mpanao volamena. Ah oui, ne crie pas. Mpanao volamena tony
tena mahasahy publiquement. De lasa saina ianao zany. L'opposition n'en parle pas. Fa reto le tanora amin'ny opposition, fa le tetin'le opposition tsy miteny an'io. Ny londona ampisorona ampanora zany tsy mikaozy an'io. Araka le teneniko tario hoe le mpitsara mihitsy no makany amin'le orinasa. Ty zao mètre carré, ty zao mètre carré. Aza matahotra anao madama fa tsy mandoha vola hono ianao sy patron. Commandina ny baignoire, commandina ny fosse septique. Luxe daholo io. Zaza mbola vao mipiboly kely ery. Magistrat izy miasa any amin'ny parquet any. Tapitapika eo katokatona tonga de milay be daholo. Procureur amisipa miaraka amina mpanao volamena. Mpitsandraka vato. Efa le bandy koa amin'io. Tadidiko tsara. Ny tena ho asaka nanao an'izany atao hoe hiasa amina fitsarana zany de hoe ny rahalahyko efa manao droit daholo. Aho tsy te hanimba ny carrière ny rahalahyko de tsy teny. Ahoana aby fa ndray aloha heureusement te an-dafy. Inona tsony nanaovako amin'izany droit zany. Raha nanao an'io aho mety mba vitako e. Tsy zany nahitanao hoe hay ianao zany a amin'le resaka obligation de réserve zany ny juge na hoe corps magistral tena misy zavatra be dia be mihitsy kipitsipitsiny tamin'izany no tsy azonao atao. Fa ataony rahalahy daholo izy amin'izao fotoana izao. Izy lavako io amin'izany. Ataony. Raha avocat ianao misy zavatra be dia be tsy azonao atao koa, ataony. Misy avocat anankiray zay efa radia io. Fa verina ihany izy. Raha misy avocat ao Madagasikara tsisy manan-karena ohatran'izany. Fa aza mba miara-miasa amin'izany fa vita fahita, vita carrière ianao. Sady mihinana hatry amin'le advise mihinana aminao. Fa ianao ohatran'ny tonga de vita tapoko izany. Satria efa réseau mihitsy ilay izy ao amin'ny fitsarana. Zay mandoha vola be ihany no maresy eo. De zay ty volamena ty. Resaka vola be io. Misy omerta, tasita. Tonga de tsy akkozy io zany. Fa maninona nareo opposition? Manahirana io filere. Mivoaka eny amin'ny réseaux sociaux hoe maninona Idi Aliba sy izy anankiray Saïda tsy ankete mihitsy. Nefa nga Lionel dia niteny tao anatin'ny aviony hoe ireto ny mpaniraka atoko. Tiako ihany ny mpitondra fanjakana zany. Fa maninona ireo olona ireo tsy ankete mihitsy. Malaza be fa ireo bandy ireo dia miteny hoe protégé par l'État. Ary mpitondra ambony amin'ny fanjakana, le chef de l'État. Sy ny tanaka havanana Andriamatoa Filoha. Marina ve zany tompo? Taka ny zavatra teneninay teto hatramin'izay hoe mba mila valiny na résultat zay tompoko ny amin'ireo bandy ireo. C'est dans le cinéma. Na hoe action théâtrale. Fomba iny fa narefa zany ny polisy, narefa an'izao andeha hoe hisambotra ny Zouzou. Ny Zouzou a été averti bien avant. Zay bainina vao tery tsy maintsy hisambotra ny lafa tany lampa. De tapitapika eo le vadin'olona efa frappé d'IST mbola tafatsoko aux yeux et sous la barbe. Iny vol U
662 mandeha Maurice Nganaïd, mandeha La Réunion manko. Tafatsoaka. Ho avy ny fitsarana Rajan. Dia jereo fa mbola scandale ndraiky eo. Efa ngia Lionel mihitsy ny tena 60 000 € tompoko ny fanarahana reto no naniraka anahy. Ils n'ont jamais été enquêtés. Jamais, jamais, jamais. Dia misoratra ery Ananirivo voaka place publique. Raha za mihitsy aloha ny amin'ny place filoham-pirenena tsy anaiky an'izany a. Hoe actionnaire ao anatin'le menaka kay ny filoham-pirenena zany ao anatin'le revy. Organe de communication, ny présidence tokony hamaly an'izany, na ngia filoha mihitsy non. Fa manahirana amin'izy manko dia zao hoe aka décision dia lasa misimisy amin'ny affaire amin'ny justice. Fanaisana zany tokony efa eo ianao Andriamatoa Rakotojafy François zay manana réputation incorruptible. Alefa asokotra am'izay le izy hoe ity le izy on va procéder à des enquêtes là où les concernés sans exception devront être convoqués pour enquête. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Avela mitsoka ny olon-dratsy. Avela mitsoka ny olona raha malagasy zao ny ohatr'izay. Nahita tamin'ny La Gazette fa ianareo navoaka ny La Gazette zozo. Ray Nasoaly tonga dia efa iny ny sary ny Batman. Nefa tadidiko ingia Lola Rasomaro sy ingia Batman niaraka teny imprimature. Mpinamana. Mifankatia tsara ny fijery anazy Lola. Teo tamin'izay. Misy projet zay hoe atao zany. Ataon'ny Batman tsara aloha le projet. Fa impossible any amin'ny meza fanjakana an'le tany ho azy. Tsy izay akory ny zava-dehibe fa le hoe mampinamana ny ngia Lola sy ngia Eric Rajonazy. Raha firaisana araky ny réseau mafia aloha dia zany zavatra tsy azo atao. Satria raha mipetraka ny fanontaniana manino ngia Lola tsy mipublie mihitsy momba ny ngia Ravatomanga. Petraka koa izay fanontaniana izay Lola. Ary plus tard zany mbola ho apetraka amin'ny Lola hoe fa ahoana fandehan'le terrain'le golf eo Ankatso. Fa ahoana an'izao, fa ahoana an'izao, fa ahoana an'izao. Maromaro a. Tiako tenenina amintsika dia zao hoe gangrener le système. Volamena sa vola omena, les deux. Ny volamena miainga lasa any amin'ny Dubaï, ny vola omena sur le terrain à Madagascar, à Saminana. Na celui qui suspend l'IST ou celui de la police qui prévient des malfaiteurs et partez parce qu'on va devoir vous arrêter. Satria tsy manaiky mihitsy président raha tsy mandeha io enquête io. Et le président tsy malalin'inona ry. Le mpiara-miasa amin'ny président koa maladroit daholo. Oui. Maladroit. Ils ne sont pas proactifs. Les autres, ils ont le temps de partir, prendre leur tangente. Et ce qui fait, c'est le pays qui en pâtit. C'est le peuple. Arakin'la secondario zay hoe isan'andro san'andro ane. Isaky misokatra midi io. Dia misy minimum $1 million. Vera. Misy société fictive foana. Zay manambola miara-miasa amin'ny banky. Dia soi-disant hoe anao importation an'izao zay. Dia valerany io $1 million. Dia ny banky tonga dia manokatra crédoc. Dia tonga dia paiement avant. Tsy crédoc fa tonga dia paiement avant expédition marchandise io. Tonga dia lasa am'le vola. Dia aveo le société
Mitaraina 3 mois après mbola tsy tonga n'entana. 4 mois après mbola tsy tonga n'entana. Taraina le société mody mitaraina hoe tena very ny volanay rangahy. Tozy ny banky hoe volanareo very. Kanefa le devise malagasy lasany ny vita kabary. De ninonino ny compensenao an'izany ny exportation hoe ny exportation lasa ambany noho ny importation? De lasa dépendante l'économie malgache? Personne n'en parle. La Banque centrale ne dit mot. Le Samfin ne dit rien. Fleury Rakotomalala mahatsamy tenen'ly izy hoe misy an'izany. Est-ce qu'il est suivi par les décisions, par les actions? Après, je n'en sais foutrement rien. Volamena sa vola omena? Les deux. Les volamena partent. Oui, UU 612. Sotanao Richard Baba. Tanareo fa tsy miteny an'efitra eto. Ny vahoaka indray no au courant hoe iny tafatsoaka amin'ny UU 612 ngianahidy. Iny le ramatoa frappé d'IST mivoaka mandalo fotsiny eo amin'ny PAF. Ivato passoir. De ny polisy mipafy ve tsy manana pouvoir no avita moka an'izany olona izany raha tsy baika avy any ambony be. De gaga ve ianao raha mahita an'le ministra aveo hoe ny voisin mahita Rainy Masofary ary le ministra ke mampanakarena vetivety ka tsy karama le izy fa vola omena. Vola omena. Ato ambadika volamena lasa. Zay. Antanina tena. Jereo navoaka koa hoe ity olo ity de navela hitsoaka zay vao navoaka ny IST. Fihetsika théâtre fotsiny sisany ambany. Hoe iny fanotediavina activement. Mais zay kosa nefa efa nanome IST monsieur le président. Zay kosa nefa zao de le premier ministre aty ambadika aty mody mangina be tonga d'otrany je ne suis pas concerné je ne suis pas au courant fanao hatramin'izay no manana an'izany atao hoe SADO cabinet na hoe mpanolotsaina fantôme raha traduisena littéralement. Izany hoe tsy officiel io fa ao ambadika eo. Ngia Stéphane Kamisy de niteny hoe tandremo madame Raissa fa za mpanolotsaina manokana ny filohan'ny premier ministre. Zay voatery rehefa navoaka ngia Fleury zay teny zay teto le enregistrement ny tenin'ny premier ministre hoe tsia lainga. Anisan'ny tomobile tsy azo zavaina fa tonga de miditra amin'ny palais ny tomobile ngia Stéphane Kamisy. Ary actuellement ngia Stéphane Kamisy Antiefa de miteny le PM l'a trahi, le PM l'a lâché. Et c'est pas seulement le PM. Ils se disaient, ils auraient pu nous prévenir. Et comme ça, on a eu le temps. Enfin, sacrifier un Jalazai par rapport au Msusu. Zay ny samborin-dralahy dia natao sakrifisy ho amin'ny politika ataon-dralahy ohatrany hoe miasa ralahy zany fa tsy io ihany tokony indray zao anampanao volamena mbola misy PDB. Matoa ngia hiary be hiary miary be
Andreto lazainy fa zandrony dia manao provocation amina guerre tribal ireny dia tsisy varany ary tsisy fotony, tsisy misambotra, finy mandehandeha iny dia ao raha. Il suffit de consulter, regarder le compte de Yar Bira. Bira sa tsy haiko akory ny anarany. Ditanao hoe impiry izy nakany Dubaï. Il suffit de poser la question aux 4. Mais sary maromaro any qui ont été prises à Dubaï ensemble, ils étaient. Mbola misy moa miprofo plus n'izany. Zay tsy eto any amoahana azy. Fa io misy omerta. Fa raha tratra pressia matetika ohatran'io le fanjakana zay iverenantsika foana. Tsy mahatsiaro tena izy tokony hisambotra an'io am'izay. Tsy horaire ny réseau anampanao volamena. Mbola misy ao zany hoe cartel de Beirut, et là c'est beaucoup plus grave. Ça touche des hautes personnalités. Satria raha zany Galiby zany no voasambotra, na zany Saïda zany, ka amezantsika azy hoe volamena sa vola omena, zay ny titre ato amin'ny YouTube. Izy roa atoko. Ny volamena lasa, ny vola omena koa manjavona. Ary io tsy mbo hoe amina million fa amina milliard. Amina milliard. Zao zao tsika am'izao fotoana zao le 73 kilos en Afrique du Sud. C'est comme si on laisse pourrir. Androany dia efa miteny. La loi sud-africaine prévoit hoe raha mihoatra ny sazy ny fitazomana MD dia tsy maintsy avoaka le olona, ary rehefa avoaka izy dia ny sarra rehetra manaraka an'izay mety misaoty ihany koa. Dia efa miprepare ny moralitsika malagasy zany, ny psychologie atsika amintsika révolté tsy mahavita n'inona io nefa ny tia révolté fotsiny zao. Fa ny opposition tsy miresaka amin'io. Inona ny antony? On sera condamné à entrer en négociation. En négociation. En négociation. Amin'ny zavatra. Zany hoe qui dit négociation dit pourcentage. Le ohatrinona zany ny sisa no ny fanjakana malagasy amin'io. Je suis désolé, maximum 10%. Oui. Satria ny désert douane na rehefa minégosiany tsy mahalala iny. Oui. C'est comme s'il laisse pourrir la situation. « 10%. Ah oui. Tsisy ninona azonao teny aminy volamena sa vola omena? Vola omena tompoko. Ary amin'io tsisy vola omena satria lalàna l'izy dia miahaka eo ny fitondrana. Ny
fanjakana. Satria ilay DG Antoine tsy voatery mahay lalàna international. Eny tiavako an'le tenin'le ministra Rakotoza François hoe hiady amin'le kolikoly amin'reto famoahana ny harem-pirenena. Ministeran'ny justice ny tokony isahana an'io dia assistance neny douane. Satria ny ministeran'ny justice ny mahay ny lalàna. Maka expert izy ao anatin'ny fisarana mahay zany atao hoe droit international. Na maka consultant izy. Dia iny miditra en négociation ary sady mahay teny anglisy. Condamné antsika miditra amin'ny négociation amin'izao fotoana izao. Autrement, on va tout perdre. Globalement zany iny ny zavatra mitranga. Amin'ny resaka reto malagasy manila karaha an'ireto, ireo tompoko ny tompon'ny fanjakana ary ireo tompoko ny tompon'ny firenena. Force est de le constater. Iza filoham-pirenena ho avy eo rapitso. Dia zao. Il faut avoir l'esprit de suivre de près et des comptes rendus au bout d'une heure, 2 heures de temps, avec prise de décision immédiate. Fombantsika eto no manome hevitra. Vita zay ny observation. Observation izy raha ohatra anao manome solution avy eo. Tia tolo-kevitra meko ny fitondram-panjakana malagasy. Sokafy ny organisme na organe anankiray izay tonga dia rattaché directement eny amin'ny présidence, sans passer même par la primature. Satria mivoaka ny information raha avy. Za tsy matoky ny PMU zany, tena tonga dia tsoriko. J'ai pas confiance en ce gars-là, quoi que vous disiez. Il ne m'inspire pas du tout confiance. Dao, hein? Tonga dia rattaché eny amin'ny présidence. Misy élément avy amin'ny police judiciaire, justice, ary mba ahafahana milutter contre ny corruption. Dia io organe io tonga dia antsoina mihitsy hoe direction de la grande délinquance, na hoe de la grande délinquance financière et des enrichissements sans cause. G, D, F, E, S, C. Grande délinquance financière et des enrichissements sans cause. Une opérationnalité en 24 heures sur 24. Tsy mila mangataka procédure na mise en œuvre avy eo, mila atao souple sady rapide. Zay no mahatonga ny hoe dia za aloha tokony soloina ny PG, procureur général. Tsy maintsy olona fiable no anatin'izany.
procureur de la République mbola tsy dia mahinoko firy eo inona. Fa ny PG aloha zany dia malaza miaraka amin'ny anina ao anatin'ny afiaran'ny anina sy ny karazany. Le conditionnel de rigueur kosa aloha azafady fa tsy hoe confirmer zay na affirmation gratuite le conditionnel de rigueur pour le cas du PG. Fa io organe io zany tonga dia ny opérationnalité-any tsy haiko intsony zany na transversale na horizontale na verticale fa tonga dia ao anatin'io organe io ny procureur de la République sy ny PG tonga dia afaka manao siny mamonjy fivoriana ao anatin'io organe io 2 fois par semaine. Manana birao eny amin'ny présidence reo ary tonga dia minga avec prestation de serment pour l'ensemble des gens qui travaillent à l'intérieur de cet organe, qui les engage à ne jamais dévoiler ny secret ao anatin'io zavatra io. Solution meko amin'ny fitondrana zay, nizaniza fitondrana ao avy eo dia apetreo zay organe zay. Et il faut agir. Manana pouvoir d'appréhender, de réquisitionner et de faire des manao fouille any an-trano. Faut me passer le truc parce que je suis trop fatigué là. Manana droit na arrestation de formuler ny dossier fa ny fitsarana dia ny fitsarana. Tsy afaka mitsara izy zany. Afaka s'inspirer amin'ny organisme grande délinquance financière aty à France pour la mise en œuvre de l'organe en question. Oui, perquisition. Zay le izy zany amarana koa azy hoe be loatra ny zavatra tsy milamina ao Madagasikara. Be loatra ary rimbonako amin'ny teny alaza Razaferson, zay vao tadidiko ny anarany, ny hoe systémique fa ny tsy itovizako azy aminy dia zao hoe tsy le hoe manière d'administrer ny olana fa le olona mihitsy rehefa mpamosavy an-trano mahery an-tanàna. Volamena sa vola omena dia izy roa tompoko samy very daholo ny volan'ny malagasy. Very ny volamena, very ny harena. Au lieu de hoe tokony ho any amin'ny malagasy le vola dia alany any amin'ny tsy tokony fandehany. Manaiky aho Ozo Firmin tena naizako koa raha manaiky dahoara. Seco neanchina fa tena resino un'altra questa ma me la trai lui che sia da nata tutti ha whatsappan fitia manawai mama i fizzapana mana ciao sai nullana and if it a why sono con in giro tutto lavoro sia che si che fu fanfera pudi aviani now lavoro sia ne ciao non una cosa vai che si sarà di tantana wai che qui sali Funny fa sua donna chiuso
Nyama mauri mavesa kindinda nudadu zaku mafi ifisarana ami maurubena nifa nare una fagagana nesada zatu situa mana jauh sanulana kenyang kuman yang pisah Inu fora fada ni now Namora mutia casita que for Fanteira pude avia ni now Namora mutia na cha Fiano no nato is alright Kikiti sara sarana ni tantana na wai Kikipizani Tani fa swabana na tuzawai Bana yifitapana Mana chao zaidulana Anifina wai Kisora kwa na windy Hitanao Andriamanitra manaraka mananjara. Marina le teninao hoe mena valisoa ny olon-tsotra, tsara sitrapo manome vaovao mari-potitra, tsara le tolokevitra ao. Raha eto amin'ny ty niveau ty zany ny lalàna mifeny lanceur d'alerte dia tsy azonao atao mihitsy mividy information na renseignement. Par contre raha any amin'ilay grande délinquance ilay izy dia efa misy pourcentage zay tena lalàna mihitsy par rapport amin'ny aty Frantsa zany entre 2% izay à 3,5% ny azonao amin'ireny le bien mal acquis reny raha ohatra mitombina le zavatra ataonao rehefa tratra le izy dia mahazo mihitsy anao droit-nao zany no manao an'izy ka zay no tokony ataon'ny fanjakana ao anatin'ilay lalàna fehan'ny organisme io. Naona mutia na chao Fiano munato isawai Kikipsi sala salana ni tantana na wai Kikipizani Fani fa suavana munato isawai Alone shine. Faniriku wachizai Itwicha kaikinao Ifakati mandakizai Iara kaminao Bababu now wanachani Iya wanati kwao Hami bandinai Ireru masunao
you now. Tamani kukuwaki iwe wanila now. Asamara na piray ifutiki lai biti sabana na iray visuran duri kanyiran ifiti ukaluchu now. Famari kukuki iwe wataki now. Asamara na piray ifutiki lai biti na iray visuran duri vai now. Veloma mahafinaritra tompoko. Mbola handray vahiny no tenako rehefa avy eo fa dia fanao veloma antsika mianakavy. Ny tena marina angambany dia zao. Raha olona ianao ka tsy manana engagement amin'ny fiainana, amin'izany atao hoe pour le mieux vivre na hoe engagement social amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny olombelona na ny daholobe, dia amiko hoe hitako hoe mahantra ihany ianao na miaina ao anatin'ny harena aza. Satria ilaina tompoko ny manira-tena amin'ny fanaovana soa ary tsy mila tambina. Tsy mila tambina. Raha mila tambina ianao dia mety hoe ny laninao amin'ny fanatanterahana amin'ny zavatra ataonao sy ny fanatanterahana amin'ny fanatsarana azy sy ny karazana. Aza dino no soratra anarana
ny amin'ny fetintsika amin'ny 16 juillet, aleoko tonga dia miteny zao satria rehefa akaiky eo daholo nareo menakavy zay vao hoe zay ho avy, efa feno ny tanàna dia eo tsika vao taraiky averiko ihany hoe ny thème amin'ity zany dia Majanga, itsika avy any Mahajanga zany tokony ho avy maromaro ary samotraka zany miaraka amin'ny vary dia ny entrée samy mitondra ka raha olona 3 nareo dia ho an'olona 9 ifampizarana eo. Dia ny voankazo amin'izany efa voahomana ihany koa ao anaty négociation tanteraka tsika amin'izao fotoana izao dia hitantsika eo. Efa tadidintsika angamba tamin'ny herintaona dia nombo Richard sy ny Mesoin niainga tao, tonga tao ry Labera Gasy, tonga tao ry Fresy, tonga tao ry Matikambo, non, ry Apango sy ny karazany. Ireo mandram-piaona mahafinaritra tokoa. Tiako be nareo mandram-piaona.